Eto ny fotoana ny famezinan-desika ripijery ajaina amin'izao alina izao anarano andray ary ny fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra matv tolorana ny arabina izay mbola tafiaraka aminay amin'izao alina izao ary asaina mpanajana anaraka ny fotoana ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany tontolo ny vaovao politika avy hatranary no entintsika anokafana ny fotoana ny vaovao amin'izao alina izao hatramin'ny 9 jona izao ny fepitoana nomeny filohan'ny HCC ireo député tsy mbola nanatateraka ny fanambaram-pananany eninandro mialohan'ny hatongavan'izay fepitoana farany izay ny miisa 20 ireo solombavam-bahoaka no mbola tsy nanatateraka izay fanambaram-pananana izay fanampanazavana etin'ny vola ravavy sy Tsirakoto Arsan. Nanome hatramin'ny 20 jona andreo solombavam-bahoaka ny filohan'ny HCC Andriamatoa Jean-Éric Arakoto Arso nandritra ny fanambarana ny volana May mba hanaovandreo ny fanambaram-pananana ho an'ny solombavam-bahoaka. Eninandro tsy hatongavana amin'izay fepitoana izay anefa solombavam-bahoaka 20 mbola tsy nahavita an'izay fanambaram-pananana amin'izay. Manoloana mamerina manamafy ny fanentanana ny solombavam-bahoaka mba hanatotosan'ny fanambaram-pananana amin'ny boromaharitry ny antenimieram-pirenena. Efa misy moa zany ny atao hoe sensibilisation zany fanentanana ny solombavam-bahoaka rehetra izay nataony boromaharitra zany hahatonga an'ireo député ireo rehetrarehetra hamita n'io obligation lazay ny lalam-pandroenan'io amin'ny fanaovana ny fanambaram-pananana ary efa nisy ary ny fizarana n'ireny taratasy izay fenona dia alefa any amin'ny HCC zany ka eto zahay dia mbola mamerina manao antsoavo ho an'ny solombavam-bahoaka rehetrarehetra farafahakely nga mba alohan'ny tamperan'izao fivoriana ara-potoana voalohany zao mba hamita ny fanambaram-pananana izay aterina any amin'ny HCC zany. Mahavoasazy ary mety hitarika fanagadrana 10 hatramin'ny 9 taona ny tsy fanaovana fanambaram-pananana miampy lamandy 10 tapitrisa ariary ka hatramin'ny 70 tapitrisa ariary ny tsy fanataterana fanambaram-pananana ho an'ny olo-mpanjakana tokony hanao izany. Hatramin'ny zoma lasa teo député 520 no nahavita fanambaram-pananana nandritra ny volana jona ity dia telo ireo solombavam-bahoaka no tonga teny amin'ny HCC dia ny solombavam-bahoaka namboasary atsimo Solange Angèle, solombavam-bahoaka ny Thomas ny Samuelson Jean Baptiste ary ny solombavam-bahoaka ny Vangaindrano Zafnil Constance. Ny olona ihany koa dia tereny lalàna tanteraka fanambaram-pananana. Fantatra fa ny olona 10 hatreto no nanatateraka ny fanambaram-pananana teny amin'ny HCC. Amin'ny vaovao fahiona voalohany amin'ny solombavam-bahoaka etsy amin'ny antenimieram-pirenena etsy Tsimbazaza Rampitso ny gouvernemanta izay tarihan'ny premier ministre lehibe ny gouvernemanta mahafaly solonandrasana Olivier mikasika ny politika akabehan'ny gouvernemanta sy ny momba ny fanampanantenana nataon'ny mpanatateraka amin'ny distrika samihafa no isany andrasan'ireo solombavam-bahoaka amin'ity fihaonana voalohany ity. Tsirakoto Arsan sy vola ravavy hatrany no tatitra ny vaovao. Rampitso talata 20 jona no ataony fihaonana voalohany eo amin'ny solombavam-bahoaka sy ny gouvernemanta mahafaly. Fihaonana izay anatotosan'ny gouvernemanta tatitra ny asa vitan'izy ireo. Betsaka no andrasan'ny solombavam-bahoaka amin'ny gouvernemanta ho ny solombavam-bahoaka Andreatsizehena Benja Urbain mikasika amin'ny politika akaben'ny gouvernemanta sy ny momba fampanantenana nataon'ny mpanatateraka amin'ny distrika samihafa. Ho an'ny Manakara manokana zavatra tena andrasan'ny vahoakan'ny Manakara amin'ny gouvernemanta sy ny filohan'ny repoblika dia ny fanamboarana ny port'ny Manakara, izany hoe ny fampandehanana indray ny port'ny Manakara dia ny fanatsarana ny chemin de fer, ny FCE ary koa ny fanamboarana ny port'ny Manakara, ny pont Manakara be. Zay zany zavatra tokony lara-pamena ho anay ao amin'ny distrika Manakara sy ny faritany Fianarantsoa manontolo. Ho an'ny commune rehetra manerana Madagasikara ny subvention zany mbola tsisy mivoaka, io zany no anairana ny gouvernemanta io satria tsy afaka mihodina ny commune raha tsisy ireo fanampina avy amin'ny fitolana foibe ka raha risitsiny zany ny bentanana raha manontany mampatsiay fa zay no ahafahan'izy ireo mitondra mifampandrosoana eo anivon'ny commune tsirairay. Amin'izao fotoana izao dia efa eo anivon'ny antenimieram-pirenena ny volavolahan-dalàna momba ny fanitsina ny teti-bola-mpanjakana 2024. Androany dia nanomboka ny asam-baomera nandiniana io volavolahan-dalàna io. Mieny zany ny vola ampiasaina amin'izao zany la par rapport tamin'ny vola teo taloha.
miakina amin'io aby zany ny facilité de ano lazaindry zareo agny zany de mbola teo tamin'ny taloha ny akabeazany ary izy io zany de araky voalazandry zareo tao ke koa zany manamoramora kokoa zany amy resaky hoe amindry zareo sécurisation ny resaky hoe investisseur zany ohatry fosiny zao hoe olo mandeha amitsika ty zany karazany hoe tourisme na olo mandeha magnano visa de séjour tsy mila mandeha hoe lany visa de séjour de miverigny lareno na miverigny arivo manao prolongation na visa fa vita eto ihany zany fa tsy la mandeha agny ivelany so de olo koa zany misy nazano zany miresaky amy droit d'assise amle entasasasasany zany satria olo efa mandao TVA aorin'ny fetim-pirenena no entinao amin'ny fivirimben'ny anteny merapi olo amin'izay tontolo politika izany dia tsy vitan'ny fiantsiana sisy ny fifanomezantsiny fotsiny ny raharam-pirenena amin'izao fotoana izao fa ilaina ny fitadiavam-baolana hoy ny FFKM omaly tetsy amin'ny FLM 7 hektara nandritra ny vavaka iraisam-pinoana ho fangatapitahina ny firenena sy ny fahazahoana ny fa 7 taona ny fahaleovantena ny firenena malagasy. Ny antso amin'ny fandraisana ndraikitra avy amin'ny tsirairay ny FFKM nandritra ny vavaka iraisam-pinoana ho fangataham-pitahiana ny firenena sy ny fahazonan'ny fahaenina amin'ny 50 taona ny fahaleovantena ary ny nipoiran'ny foloalinda fitaom-pivavahana izay nokarakaraina omaly tetsy amin'ny FLM mety 67 hektara. Tsapa tokoa fa miaina ao anaty fahasahiranana ny vahoaka malagasy hoy ny FFKM ary ilaina ny fitadiavam-bahaolana fa tsy vitan'ny fiantsiana sihy fifanomezantsiny fotsiny ny raharam-pirenena. Riavana malaga tsy manao kabary politika ary amin'ny teneny zany sahirana ny firenentsika ity ao milaza fa mety ao milaza fa tsy mety ny vahoaka malagasy sahirana ihany tsy hitantsony zay atao ka na inona ndraiky tsara ninona zavatra jiroro ambony ihany to dia izao ataovy eo maninana mandrakariva fa tsy afaka mifaly isika raha tsy miaraka amin'ny tompo tsy afaka mifaly isika raha tsy eo maninantsika amin'ny tompo fa tena tsy misy fitakakoa ny fampiaravatsika rehetra riavana ankalazatsika nozao ny fahaleovantena pirenena sy nijorono foloalindaza midika zany riavana dia izao iza no isika ny tsy mba hiaina tahaka an'izany iza no isika ny tsy mba hiaraka manindrindrindra mba halalazany fiainan'izany fa saino hevitra maro samihafa noho ny fisainana sy ny fotokevitra zay hidiny tsirairay avy dia manjary lasa misarabazy na ty firenentsika ity lasa samy makao azy ty firenentsika ity ary hitatsika izany fa miteraka fahasahiranana ho azy eo amin'ny fiainantsika. Nilaza nandritra ny fotoana ny talian'ny kabinetra amin'ny primature nandritra ny fandraisam-pitenenana nataony fa tsy misy fampandrosoana vanina ao anaty korotana fa mila fitoniana ny firenena. Tsikaritra nandritra ity hivanim-pompivavahany ity ireo mpanao politika na avy amin'ny atoko-panohatra na mpanohana ny fitondram-panjakana sy ireo manam-pahefana maro samihafa sivily sy miaramila izay ny amin'ny vaovao hafa tanteraka kosa indray dia miantso ny ampidirana azy ireo anisan'ny mpiasa-panjakana ny fikambana ny sekretera misana ny sora-piankohonana manerana ny nosy mahery ny 300 izy ireo manerana ny nosy ary mitagy izay fampidirana ho mpiasa-panjakana izay. Mampiakapeo ny sekretera misana ny sora-piankohonana miantso ny ampidirana azy ireo anisan'ny mpiasa-panjakana ny fikambanan'ny sekretera misana ny sora-piankohonana izay misy 300 mahery manenana ny nosy. Napasahivy filohan'ny fikambanana fa fifaninanana ny diran'izy ireo teo amin'ny sehatry ny sora-piankohonana ny taona 7 nampanantenana ampidirana mpiasa-panjakana. Na dia efa niasa ny oatra ny 5 taona teo amin'ny fikarakarana ny sora-piankohonana izy ireto hatreto dia tsy mbola milamina ny sata momba azy ireo. Ny commune no mandomy karaman'izy ireo kanefa tato anatin'ny 2 taona tsy mbola nahazo famatsim-bola ny commune. Betsaka noho izany ny sekretera misahana ny sora-piankohonana ny tsy mbola nareo karama. Eto zay dia mandefa antso amin'ny monsieur le président de la république hoe atsireo tamin'izay eto liasy reto efa ianao ngamba antenanay anapa-kevitra farany mba anao ny intégration anay sy tontolo manodidina amin'izany ary faharoa dia miantso koa zay ministère zay voakasika reto tous les ministères concernés zany le ministère de l'intérieur et de la décentralisation ministère de
l'affection publique, tous les gestes rehetra conseiller ao anatin'izany mba mangataka izay tokoa mba jereka amin'izay mety piasa izay asa isanandro isanandro enona dia hoe permission zany tsy mahazo an'izany zay fa tena miasa tena mifo miasa zany asa soram-piamponan'izany asa mpanjakana ho avelokoray sady patrimoine national. Ny sabotsy teo tanisy février izay nitanterahan'ny sekretera misana ny soram-piankonana manerana ny nosy. Anisan'ny midiniana tao anatin'izany ny fanatsarana ny fandraisana ny soram-piankonana toy ny kopia sy ny sora-pahaterahany, bulletin naterahany, sora-pahafatesana. Namafisina nandritra février ny sabotsy teo teny alakamisy feno arivo ny eo amin'ny sehatry ny fialam-boly kosa indray dia samy afa-po avokoa na ireo mpandray anjara na ireo mpitsidika na ihany koa ireo mpikarakara nandritra ny andian'ny faharoa tamin'ilay hetsika Carnival de Madagascar izay notontosaina teny amin'ny arabean'ny fahaleovantena Analakely. Fahombiazana io no hazo amin'ny tinana ny andian'ny faharoa tamin'ilay hetsika Carnaval de Madagascar izay notontosaina ny 17 hatramin'ny 20 jona lasa teo tetsy amin'ny arabean'ny fahaleovantena. Nomenavana ny kolotsaina sy ny fialam-boly nandritra ty andiany ty. Samy afa-po avokoa nareo mpandray anjara nareo mpitsidika ary ny faritra teny amin'ny tarehan'izy ireo ny afaliana. Fotoana nahafahana nanomevana ny kolotsaina isa-paritra tokoa ny Carnaval de Madagascar. Nomena lanja manokana ihany koa ireo arena misy amin'ireo faritra 20 manerana nosy tamin'ny alalan'ny fandraisana anjaran'ireo biroparitra amin'ny sahanany fizantany. Tratra ny tanjona tamin'ity andian'ny faharoa tamin'ny Carnaval de Madagascar ty dia nisy fampiroboroboana ny fizahantany ho an'ireo mponina eto toerana izay tena azo tanterahana tokoa fa tsisy natao ho an'ny vahiny foana akory. Ny vaovao iny dia afa-po tanteraka ny biroparitra misana ny fizahantany ao ambony tamin'ity andian'ny faharoa amin'ny Carnaval de Madagascar ity. Zava-dehibe tokoa ny hetsika toy izao raha tia hanatanteraka ny vina dia ny atratra mpizahantany hatramin'ny iray tapitrisa i Madagasikara hoy ny tompony andraikitra. Ny délégation avy any Pointe ary tsy nataon'ny fadanja tokotrany ny fahatongavanay eto Antananarivo amin'ny Carnaval de Madagascar ity. Ny antony dia fomba anankiray ampahafantaranay ny mponina Antananarivo miandry anareo mahajanga indrindra amin'ny fotoana fialan-tsasatra izao. Tongava eto mbola tsy taranareo fa misy brochette, misy pato-pato, misy ireo mpanao asa tanana tonga eto ihany koa ampiseho an'ireo fahaizana zareo miasa ary ihany koa vokatra izay hoentin'ny zareo an'izay. Raha hitanareo eny amin'ny carnaval eny dia maro tanora ny mahajanga no miantso antsika ary mampiseho eo manahoana moa zany mahajanga zany rehefa mividy indrindra fa eny amin'ny boro indrindra manodidina kaikaiky ny baobaba eny ary indrindra fa miantso anareo voaka harivariva manomboka amin'ny efatra ka hatramin'ny 20 alina amin'ny ray amin'ny maraina dia manao fety ho azy zany mahajanga dia manao fotoana anareo indray amin'ny herintaona toy izao amin'ny Carnaval de Madagascar. Dimy andro mialohan'ny ankalazana ny fety pirenena sy ny fanaovana arendrina efa manomboka manjifa ireo malagasy ary maro ireo misafidy ny manjifa arendrina vita malagasy ary songadinana indrindra fa fety pirenena malagasy no atao na dia nahitana fiakarana aza ny arendrina tamin'ity taona ity. Niakatra ny vidiny arendrina vita malagasy tamin'ity taona ity raha oharina tamin'ny taon-dasa ny fiakaran'ny akory anamboarana izany. Manomboka amin'ny 500 ariary ny ambany indrindra ary 4 ariary ny ambony indrindra. Ahitana karazany maro sy loko maro isan-karazany eny an-tsena. Efa manomboka misy ihany koa ny tsena raha nambaran'ireo mpivarotra satria dia efa mahalafo manodidina ny 20 isan'andro izy ireo. Efa mandeha ihany koa ny tsenan'ny kilalao. Mandeha mora indrindra 5 000 dia lafo indrindra 15 000 izay mihitsy manao an'io. Ny tsenan'ny kilalao zao tsy dia hoe mandeha be tsy dia hoe tsy mandeha mbola eo izy moa hatreto satria mbola sy tena tonga le période le tena mandeha ny manomboka amin'ity herinandro ity zany izay ny arendrina sy ny kilalao mbola miady tamin'io zany nandritry ny herinandro teo dia mbola tsy dia tsara fa azo lazana ihany kokoa eo ihany kokoa. Maro ireo malagasy no misafidy ny arendrina vita malagasy amin'ny mafety pirenena malagasy ny 20 jona. Ihany aloha mahazatra sady tsara koa io no ty le mora sy mba misolo ty dia mba mampandroso tsika samytika aloha ve mampandroso ny tsika samytika satria fanaovan-tena
Madagasikara dia arendrina malagasy vidiana fa tsy any sinoa kory dia faleovatena sinoa dia zay vao vidy zavatra vita sinoa fa tsika malagasy dia tokony hanararoatra daholo tsika rehetrarehetra dia tokony vidy zavatra vita gasy kokoa. Tokony handraindraina ho izy ireo ny zavatra vita gasy indrindra amin'izao fetiny fahaleovan-tena izao fa tsy niany ny hafa na dia mitobaka azy ireo arendrina vita sinoa dia miantsena. Fetim-pirenena fanindraindrana ny maha-malagasy ary tokony ampisehoana fa manana ny fahaleovan-tena isika. Antanan'ireo mpivarotra fa ho tsara ny tsenana entina amin'ny pejim-baovao ny toe-karena kosa indray no anizantsika ny vaovao amin'izao alina izao na dia tavavoaka ny annexe B aza ny kompania mpitaterana Air Madagascar dia mbola misy ireo pitsopitso ny arahana vao afaka misidina tanteraka ny lantry ny Eropa ny fiaramanidina izany kompania mpitaterana malagasy izany afaka revolana eo araka izany vao afaka isidina ny abakabaka Eropa ireo fiaramanidina ny kompania mpitaterana Air Madagascar. Afaka 30 andro farafakely ny vao afaka isidina ny lanitry Eropa indray ny fiaramanidina roa any kompania Air Madagascar izay afaka tao anatin'ny annexe B. Izany fepitoana izany dia ahafahana mahazo antoka fa manana ny traikefa sy ny fahaiza-manao ireo rehetra hiasa amin'ireo fiaramanidina ireo raha ny fanamariana izay noentina Andriamatoa Gilles Filiatro tale général ny Air Madagascar. Mandeha miandalana raha ny voalazany ny famerenana ny sidina makany Eropa. Il y a un préavis de 30 jours qu'il faut donner pour s'assurer que nos gens sont tous requalifiés d'une certaine façon. Ce n'est pas une requalification majeure, hein. Donc il faut qu'on ait les prestataires et tout. Donc ça va se faire dans le temps. Raha mifantatra dia tokony hivezina ny amin'ny volana oktobra any kosa ny sidina makany Azia. Varavarana misokatra amin'ireo fiara-miasa ny fivoahana amin'ny annexe B raha nambaran'ny tale général ny Air Madagascar ary fepetranotakin'ny Air Austral raha teo izany mba ahafahana miroso eo amin'ny fiara-miasa ho an'zotra makany ihany koa Andriamatoa Gilles Filiatro. Zay ny amin'ny vaovao izany eo misy ny toe-karena ihany isika ireo gabraraka hita eo amin'ny fampiasana ireo taratasy tsoloky na ny sekala dia napetraka ny specle na ny système de paiement électronique des dépenses en carburant et lubrifiant voaramaso kokoa ireo fandaniana samihafa ao anatin'ity fanavaozana napetraka ity. Tsikahatra kosa nefa amin'izao fotoana izao fa misy mampiasa amin'ny fomba hafa sahady ity specle ity. Ivoaka amin'ity faran'ny volana Jona ity ny taratra mikasika ny fampiasana ny karatra faneno izay anolo tsikelikely ny taratasy tsoloka sekal araka ny nambaran'ny ministry ny vola sy ny fitantanam-bola Gervais Rakotoarimanana ny faran'ny herinandro teo teny Antsirabe nandritry ny lanonana ofisialy noentina nampafantarina ny specle na ny système de paiement électronique des dépenses en carburant et lubrifiant. Telo volana laza zao no nanomboka nampiasaina ny karatra faneno ary hita fa misy ireo mampiasa izany amin'ny fomba tsy dia mendrika loatra. Ny fahitana ohatra mpampiasa karatra faniro anankiray izay ataontsika hoe nampiasa izany karatra izany tao anatin'ny roa monja nefa dia natrataka ny amintsika 20 tapitrisa ny vola na ny lasansy napidiriny araky ny fitenenana ao anatin'izany réservoir izany. Heverina fa tsy marina na tsy possible izany. Mitondra fanamariana manoloana izay ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. Variana fa ao anatin'ny fotoana fohy fotsiny dia tsy réservoir intsony tao anatin'ilay fiara nampidina anazy fa tena lasa siterina maromaro mihitsy ka dia hitatsika aminavy raha mbola afaka ao izany izy tsy lekentsika tsony zany tokolasovavy. Voalazan'ny ministry ny vola sy ny fitantanam-bola fa tsy maintsy misy ny fandraisana andraikitra. Tsy ny fampitobona ny volam-panjakana miditra ihany ny zava-dehibe fa ny fifehezana ihany koa ireo volam-panjakana izay mivoaka. Ho an'ny fanjakana ahafahana mamantatra amin'ny fotoana rehetra ny fanakalozana nisy teo amin'ny mpisitraka sy ny mpanjajara solika ny specle. Ahafahana ihany koa manana totanisa marina mahakasika ny eo misy ohatra ny fahasalamana kosa indray dia isan'ny aretina mpahazo ny malagasy ny drépanocytose nefa mbola maro ireo olona tsy mahafantatra izany. Tanjona ny ampahafantarana ny be sy ny maro ny aretina ahafahana manaraka ny fitsaboana sahaza izany. Manimba ny taolana ny drépanocytose andeha ampahafantarana ny be sy ny maro. Io no roa hevitra nentina nankarazana ny andro maneran-tany amin'ny ady atao amin'ny drépanocytose no amarinina androany tetsy amin'ny hôpital Giera.
araka ny fantoaterina tamintsika dia ny folo isanjaton'ny malagasy no mitondra ny aretina fa tsy marary raha tsoka ny iray faingo roa isanjato kosa no homozygoty sady mitondra ny aretina no marary. Aretina manaralaka ny drépanocytose saingy tsy mifindra. Zaza voateraka hatramin'ny 7 arivo kosa no efa voatily tamin'ny fitaovana vaovao azon'ny hopitaly tetsy amin'ny AGRA nanomboka ny farany taona 2010 sy 20 teo entiny adivana amin'ny drépanocytose. Aretin-drano ny drépanocytose ary mandany vola ny fitsaboana azy. Ny fitsaboana ny aretina drépanocytose tsy hoe tia misy fanafody tahaka ny aretina mifindra hafa dia tonga dia sitrana ilay izy fa ny fitsaboana zany dia isaky ny misy fitsangana trangana aretina misy ny crise dia tsy maintsy atao ny fampiasana tanana sanatria mitarika amin'ny fitarana na hoe complication dia tsy maintsy fiasana tanana koa ny complication fa indraindray zany misy amin'ny atao hoe crise vaso-occlusive raha fa le tsetsitsetsy amin'ny globule rouge marary ny lalandra amin'ny zaza zany na ny olon-dehibe ny voan'ny drépanocytose tonga ny fanahitana be amin'ny taolana sy ny tova rehetra dia mila fidirana metokaly maharitraritra zany. Aretina miatra manaina ny drépanocytose raha ny fanambaran'ireo voan'izany ary mangataka ny anampian'ny fanjakana izy ireo amin'ny lafiny fitsaboana izany aretina izany. Totalement dia tainaka amin'ny aretina drépanocytose dia tanatsy mamako manariny drépanocytose dia piratako foako. Sy aretina ao saboana dia hositrana fa aretina aretina mandrakizay. Zany hoe mandritrany ny fiainanao zany dia misabo aretina foana. Tonga nanotrona ny fankalazana tetsy amin'ny hôpitaly AGRA ny ministry ny fahasalamam-bahoaka sy ny ministry ny voary sy ny alina. Nanomboka ny taona 2010 no niresan'ny OMS ho laharam-pahamiaina ny drépanocytose ary nanomboka ny taona 2010 kosa no nankalazan'ny Madagasikara izany teto amintsika. Any faritra atsimo atsinana nosy ny betsaka olona mitondra karazana kizana lehibe dia mety hotratra ny drépanocytose avokoa marary ary mety hitarika hatrany amin'ny fahafatesana ity aretina ity manimba ny taolana ny drépanocytose ary mila fanaraha-maso ny fitsaboana azy. Nanomboka ny taona 2010 no nahafantatra fa mitondra ny aretina drépanocytose ilantrilina rehefa nandalo fitsaboana nandritra ny 5 volana tao amin'ny hôpitaly ary ny hevitra fa tazo vola no nahazo azy. Niafaratra amin'ny fahampitehan'ny taolam-balahany ilay aretina ka nisoloana vy izany. Tsy mbola niteraka ilanto ary mahatsapa ihany koa izy fa voailika ary nariny olotiny nanoloana ity aretina nahazo azy ity. Dia nampanaovana analizy tamin'ny tevita zany izy dia zay fantatra hoe drépanocytaire ary le izy le SS mihitsy no nahazo anazy. Mariako anefa taminay mpiratapo tsisy voanio aretin'io afa-tsy za rery fa ny filavan'ny dokotera zany misy génération tany aloha zany mitondra ny drépanocytose io. 17 taona kosa Rakotoson Anguieny teo amin'ny 7 taona no nahafantarana azy fa marary ny drépanocytose izy ary milina fanafody isan'andro. Tamin'ny zany mampidirana dia tsy fantatra izy hoe drépano dia tamin'izay izy aloha nampiana raha dia nivoaka izay dia izy 12 taona indray dia hitany amin'ny hodidinan-kambo tendry izany dia raha hoe hodidinan-kambo tendry izy dia globule izany miakatra be fa ny episy 14 nanazy 19/4 dia izay zany tsy mety manodidina anazy dia noentiny izy zany dia pédiatre ataon'izy be nandefa ny tany amin'ny Institut Pasteur ny globule dia tany nahafantarana anazy hoe drépanocytaire izy. Famaintenana be areti-kibo, mavo ny maso, atsatra ny tarehy sy ny tanana, matroka ny fivalan'andrano, ny alobe ny ary na ny raty, ireo no fisehon'ny aretina. Mila misotro rano be, tsy mampiasa vatana be loatra, tsy mahazo mijanona ny toerana mihidy. Ireo kosa no voapetra rano ireo olona mitondra ny aretina. Mila tohana amin'ny fianakaviana, amin'ny mpitsabo, amin'ny fitondram-panjakana ny marary ny drépanocytose. Mpitsabo zato. Ivelantsika andray mivavany eo amin'ny tontolon'ny asa sosialy. Mitohatra ny asa sosialy Totsaindra Matora zonary Mampianana Voangy vady ny filoham-pirenena Herera zonary Mampianana sy ireo mpiara-miasa aminy. Nisy ary ny fandalovany tao amin'ny distriktan'ny Mantsakandriana tamin'ity androany ity izay nanolora ny fanampiana ho an'ireo mponina tany an-toerana. Asa sosialy maro no ny Totsaindra Matora zonary Mampianana Voangy raha nandalo tao amin'ny distrikta Manjakandriana ny tena ny tapakandro maraina io. Asa sosialy izay mifandraika indrindra amin'ny fankalazana ny hifetin'ny fahaleovan-tena. Nisatarina zany asa sosialy ny Totsainy vadin'ny filoham-pirenena zany ny hifanokanana ofisialy ny trano famakiam-boky ao amin'ny komina Anjomabeto. Narahina fanolorana vary folgony, arendrina ho an'ny ankizy, milina fanjairana ho an'ny fikambanam-behivavy ao an-toerana ary valopy misy lela vola 4 tapitrisa ariary.
natokana hividianana afomanga. Noraisin'ny be an-tanàna Andriamatora Rakotoarimanina Intsony délégation-na Andriamatora Jaonary Mampianina Voangy. Mitohy tao amin'ny commune Manjakandriana ny dian'ny vadin'ny filoham-pirenena izay nizara botofotsy misy 500 ho an'ireo zokiolona kilalao ho an'ireo ankizy natao didipotra faobe misy 510 fitaovana ho an'ny commune ary omby ray avy ho an'ireo vehivavy misy 4 nahazo fitsaboana noho ny aretina mamany lava na ny fistule. Tsy noadin'Andriamatora Jaonary Mampianina Voangy ihany koa ireo vehivavy voafonja misy 520 ao amin'ny fonjam-behivavy ao Manjakandriana izay nahazo vary folgony ary bodofotsy sy lay. Nandefa fangatahana tamin'ny vadin'ny filoham-pirenena moa ireo vehivavy voafonja mba hazona fanalefantsy azy ho an'ireo vehivavy voafonja efa nahazo taona. Dia ny fanadidiny indray tompo-kilasy togovavy no manakatona ny fotoana ny fampalalam-baovao-tsika teto amin'ny fahitalavitra madiveta amin'ity androany ity soary nanao teny tokantrano tany nahitra anjery hatramin'ny farany mamy fotoananao ny tenako ny sampana fampalalam-baovao ny fahitalavitra matv eo amin'ny rahampitso indray veloma tompo-kilahy veloma tompo-kovavy. Art, vivre et entreprendre en toute sérénité. On est un auteur, nous avons